no fifaliana ny fo afaka mihaona finaritra aminao indray atao anatin'izao fandaharana izao ny baiboly sy ny fanambadiana loha hevitra izay veriko fa tena manan-danja ary mahakasika ny rehetra mihitsy no iarahantsika eto miaraka amin'ny pasteur Andriamparatiana Fanera manolotra ny fiarabananao zay ary manasanao anaraka ny fandaharana hatramin'ny farany faly ihany koa ampetrano ny pasteur Andriamparatiana Fanera indray atao anatin'ny fandaharantsika miarabanao tonga soa tompoko. Fifaliana no iarabananao namanadinao ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra ihany koa mankasitraka ny amin'ny falianantsika ny fandiniana ny tenin'Andriamanitra. Tamin'ny feonantsika farany dia niresaka ny amin'ny hoe fifamofona ianao dia be dia be ny zavatra ohatra hoe vaovao tamin'ny sofina mihitsy ny rahana ny dinidinika atao anatin'izany rehetra izany. Tsara angamba mba hanaovana jery tolika kely tompo maso le fizarana momba ny famofona melohany anoranao indray ny loha hevitra irahantsika androany tompoko. Marina izany namanadinao ary araka ny voalaza hoe mety misy fantaniana na zavatra manitikitika mahakasika ny lohateny ny fifamofona izany zay voalaza ny ten'Andriamanitra kanefa ny zava-misy dia ohatrany tsy araky izay voalaza ny zavatra iainana sy zavatra misy hita ankehitriny amin'ny resaka hoe fifamofona. Dia raha ohatra hoe fitinina vetivety ilay izany dia hoe ho tafaradalana fa noroa raha tsy efa mifanaiky Amosa 7:7 eo zany miainga ny zavatra rehetra kanefa mialohan'izay namanadinao dia misy ilay teny amin'ilay tononkirany Solomona 2:7 le vakitsika hoe aza manaitra na mamoa ny fitiavana raha tsy efa sitrapony. Iny zany aloha ny tena fiandohana mihitsy hoe aza manaitra aza tainina le fitiavana raha tsy efa sitrapony. Raha tsy efa sitrapony misy fotoana zany izy io. Dia hoe ny fahantaniana hoe ahoana ary ny ahafantarana an'le hoe fotoanany hoe efa fotoana izao. Iny le nojerentsika hoe indraindray ny vokatry ny hery miasa mangina manodidina no manaitra an'le fitiavana. Zava-misy zany mety amin'ny alalan'ny namana mety ny ray aman-dreny mihitsy koa aza no manaitra an'le izy hoe mba mitadiava amin'izay olo tiany mba mitiava amin'izay olo vehivavy na tovavy amin'ilay zanan'lazany. Ary mety ihany koa amin'ny alalan'ny hainao manjery zany no manaitra an'ilay fitiavana kanefa tsy izay le ara-baiboly namanadinao fa le Genesis 2:20 dia mazava tsara ajo aman-Andriamanitra nanao hoe tsy tsara raha irery raha lehilahy dia anaovako vady sazo azy. Andriamanitra zany tompoko no nahita sy nafantatra fa fotoana tokony hananan'ny Adama namana mpanampy vady sahaza ho azy zao. Kanefa talohanyio fa inona ny seho tamin'ny Adama dia iny le eo amin'ny 5:10 Genesis 2:2 io dia hoe ajo Andriamanitra nitondra ny lehilahy nampona azy tao amin'ny saitena mba hiasa sy hitandrina azy. Zay zavatra fepetra moa zany zay. Fepetra. Dia eo zany no ahafantarana ihany koa ny fotoanany hoe efa tanteraka ve ireo fepetra ireo. Dia valy teny zany zay azo omena hoe ahoana ny ahafantarana hoe fefa fotoana zany zao efa tokony hiroso amin'le fitiavana. Dia valy ny anankiray azo omena le fepetra. Fa ankoatran'izay dia Andriamanitra mihitsy no nahita sy ny nahatsapa fa fotoana tokony ilana namana ho an'ny Adama le fotoana. Zany hoe tsy avy amintsika olombelona zany le izy hoe za zao efa miasa, za efa manana trano, angambany efa fotoana tokony hananana vady amin'izay angamba zao. Tsy zay le izy fa Andriamanitra no dia ny afatra omena zany namanadinao dia tsotra mila mivavaka mifandray amin'Andriamanitra satria izy mahafantatra ny fotoana. Satria fa miaraka amin'izay dia izao rehefa mifanaiky ilay tovolahy sy ilay tovavy izay mbola mpitovy io mba hiara-dalana dia voalaza le ten'Andriamanitra eo amin'ny Matthieu 1:1 dia izy ary rehefa nanaiky Maria miresaka na Maria sy Josefa izy rehefa nanaiky Maria ho fofombadiny Josefa.
zay kely izy le manomboka am'le fifanekena ny antsoina hoe fifamofona io zany namanatino azy avaina tsara fa indraindray zany hosisitsika hoe eo amin'ny ara-fomba malagasy de hoe vodiondry hoe mivodiondry no fifamofona eo zany vao ofisiala hoe mpifamofo zareo fa ny ara-baiboly kay tsy zay fa manomboka amin'ny fifanekena eo ny fifamofona eo ny fifamofona le hoe vodiondry ina moa ny lazana hoe culture kolotsaina tsika malagasy ane le hoe vodiondry fa raha mipita fotsiny tsika mipita raha masina etsakaikatsa no somorisy na any apita any Eropa any tsy manao an'izany aniny any de zay ny tsy mampitombona ny hoe leto amitsika zany hoe raisitsika hoe rehefa vita vodiondry zay vao mpifamofo zareo zay mahatonga ny ao amin'ny baiboly mametraka tsara fa rehefa mifanaiky ny olona anankiroa mpifamofo izy ara-baiboly mpifamofo izy de inona zavatra miseho manomboka eo ny dingana ho amin'ny fanambadiana manomboka eo ny dingana ho amin'ny fanambadiana azonao lisy namanatinao de mazava nefa le voalaza amin'ny baiboly aiko ny fomba fifandraisan'lay tanora lahy sy le tanora vavy mandritra le fifamofona de mazava le voalaza Mateo voalohany 10:20 hoe raha tsy mbola nivady izy raha tsy mbola nivady tsy mbola mpivady tsy mbola manao fanao mpivady zany mandritra n'io fifamofona io tsy afaka miray trano tsy afaka ny hoe manao firaisana na mikambana satria ny mpivady nefa afaka miaina sy manao zany zavatra zany zay le voalazany hoe tsy mbola nivady izy ozisa fa miomana hiditra amin'ny fanambadiana de rehefa hiditra amin'ny fanambadiana dia atao tanterana am'izay le dingana Genesis 2:1-4 de io le voalaza le ten'Andriamanitra manao hoe ary noho izany lehilahy sy ny vehivavy zay zany io fa tsy ny lehilahy ihany ary noho izany lehilahy andao ny rainy sy ny reniny andao ny ray aman-dreny misy an'izay fandaozana zay raha fitiana ho jerevantsika kely zay rehefa aveo de kambana ny vadiny izy zay izy vao mikambana ny vadiny ary noforay ihany rehefa mikambana de noforay tsy tokony isaraka ho jerevantsika ko lohateny mahakasika ny fisaraha-panambadiana ao arina kely fa ohatroatra zay zany le hoe fifamofona ny andohan'le izy sy ny fiainana mandritra le famofona sy ny afaran'le fifamofona ny afaran'le fifamofona fanambadiana Hosea 2:2 hofofoko hovadiko mandrakizay hofofoko hovadiko mandrakizay fanambadiana ia raha manaraka tsara n'lay fizohin-kevitra hitanao pasteur dia hita hoe tena honanahoana re ny firindrana raha tena najain'ny olona araky ny toromarika anomen'Andriamanitra zany lamina rehetra zany angamba de misy filaminana sy fahasambarana tena miavosa mihitsy atao anatin'izany tokantrano zany saingy nodingadinganina sy ny tsy norarain'ny ilay tanànak'olombelona lay fandaminana nataon'Andriamanitra any ka dia mahita fahasairana isika mahita fahantrana isika mahita olana maro samihafa sy fijaliana ao anatin'izany tokantrano izany tonga eo amin'ny fanolorana ny zanatoa hevitra manaraka ary sika rehefa avy niainan'izay tsy ahkely ny fifamofona zay inaray ary no arositsika ho an'ny mpijery androany ndao ary fa hijery tranga anankiray tsika namanadino tranga anankiray ao amin'ny baiboly zay manamafy ilay famitinana zay nataontsika teo zany le hoe mifanaiky mpifamofo tsy mbola nivady fa mikasa ny ivady le tanora le tovolahy sy tovavy io ndao ohatra misy tranga anankiray jorevantsika Genesis 4:3 misy azy Genesis 4:3 dia ovakitsika ny andininy voalohany sy ny faharoa ary ny andininy fahafito Genesis 4:3
andiny voalohany, faharoa ary ny fahafito. Zao ny vaky ny teny dia nivoaka Dina zanaka vaviny Lea zay naterany tamin'i Jakoba mba izany zazavavy tompon-tany. Ary nahita azy Sekema zanaka lahany Amora sy vita andrina tamin'izany tany zany, dia naka azy izy ary nandry taminy ka nampihetry azy. Ary ny fony dia raiky mpitita amin'ny Dina zanaka vaviny Jakoba, eny tiany zazavavy izy ka dia nanao teny malefaka nafinaritra azy. Toloha zavatra ny seto Dina mbola tovavy io dia nandeha nivoaka mba hijery sy mba hifitefandray amin'ny tovavy eo tanàna tompotany. Vahiny zareo amin'ny toerana io. Dia zao hitany Sekema Dina, hitany Sekema dia voalazany eto izy hoe Sekema izy nahita azy ary nahita azy Sekema izy dia inona nataony Sekema naka azy izy ary nandry taminy. Tonga dia nikambana tompoko, tonga dia nivady raha zay ny lazantsika, tonga dia nivady izy, tonga dia nandriny Sekema Dina. Tsy dinantsika zany io hoe mifanaiky ve izy anankiroa, araka le voalaza le Amosa toko fahatelo hoe ho tafaradalana vany roa raha tsy efa mifanaiky. Mifanaiky ve Dina sy Sekema? Hoe nisy approche moa zany ilazana azy, nisy approche ve nataony Sekema tamin'ny Dina dia nanaiky ve izy? Dia nanaiky Dina, dia nandry zareo. Sa ataontsika amin'ilay fomba fiteny mahazatra hoe violen'ny Sekema Dina, zany hoe fanolanana, niezaka nanao nanolana, niezaka nanao approche i Sekema fa Dina tsy nanaiky mihitsy, dia notereny mba andry hiaraka aminy. Tsy idirantsika izay tompo fa ny raisitsika dia hoe vo nahita ny Dina i Sekema dia tonga dia firaisana no nataony Sekema, firaisana ranofo zay no nataony. Dia taorinan'izay mampieritreritra le tranga, taorinan'izay vao milaza le ten'Andriamanitra ny 17 ary ny fony raiky mpitita amin'ny Dina rehefa vita le acte zay filazana azy, rehefa vita le zavatra natao dia hoe zay vao taitra angambany na hoe tsy haiko hoe raiky mpitita amin'ny Dina ao izy mifony dia ahoana voalazany ato izy? Eny tiany zazavavy izy. Tia zazavavy izy ka nanao teny malefaka mahafinaritra zay hoe tambatambasana. Zany tianao hoe sisa. Efa vita le zavatra amin'io sady zay inona raha no fihetsiky ny Jakoba rainy sy reo anadahany Dina nanoloana za zavatra zany. Zareo mbola tsy mpivady fa kanefa dia efa miaraka nandry, efa mikambana ao amin'ny andiny fahafito. Genesis toko 7:30 ka ny andinin'ny fahafito. Ary ny zanaky Jakoba dia tonga avy tany an-tsaha rehefa nandre izy. Anadahany Dina zany io ka nalahelo sady tezitra indrindra satria Sekema efa nanao zay fady indrindra teo amin'ny Israely no nandriny tamin'ny zanaka vaviny Jakoba fa zavatra zay tsy tokony atao izany. Zavatra ahoana izy? Tsy tokony atao. Fady indrindra. Tsy tokony atao zany. Tsy idirantsika le hoe nandry na viole ve sisisa, fa le hoe mbola tsy nivady zareo satria Sekema ne tia ny Dina fa ny tokony ataony Sekema tompoko dia manao ny dingana araka voalaza amin'ny Baiboly fa tsy natao le izy fa tonga dia firaisana no nataony, kambana izy. Dia ozy izy ny Baiboly raha ny anadahany Dina no milaza eto hoe fady indrindra ary zavatra tsy tokony atao zany, tsy azo atao zany ny hoe mikambana kanefa tsy mbola mivady. Zay ne le izy ry havana malala, zay le fifamofonana amanadinao le jerevantsika hoe mifanaiky ho fofombady tsy mbola nivady izy. Matio toko 1:7. Kanefa zavatra misy voalazanao teo namanadinao hoe ny tsy fanajana sy ny tsy fanarahana zany dinga ny ten'Andriamanitra izany tena olana.
na ho an'ny ray aman-dreny na ho an'ny tanora zay voakasika zany tena olana io hoe ny fanaiky le tovolahy sy le tovavy fanaiky mpifamofo izy zany sisisy fa tonga dia tahaka nataonsika tonga dia nandrony zareo tonga dia nikamana zareo avy eo nefa tsy nivady zareo tsy tonga tany fanambadiana dia nisaraka fa tena mavesatra indrindra ho an'ny tovavy ny le toe-javatra ohatr'izay azonao le izy dia mba hiarovana an'izany re dia manoro-hevitra antsika ny ten'Andriamanitra hoe ajao ary aoka ho arahana ny fototra na hoe ny prinsipa zay napetraka mahakasika ny fanambadiana zay misy le lohatra hoe ny baiboly sy ny fanambadiana zay ny antony satria tena zavatra hafa mihitsy ane no hitantsika ankehitriny sy iainana ankehitriny tena miova mihitsy le izy dia mamerina ny fototra zany tsika io momba ny fanambadiana ny lohateny manaraka azy ndao ampidilina am'izay ny lohateny manaraka mahaliana keo ty lohateny manaraka ty dia lay antsoina amin'ny teny frantsay hoe concubinage na adikatsika tsotra amin'ny teny malagasy hoe tokantrano maso izy tsika fa vofoko anatin'izay avokoa ny fanambadiana tsy ara-dalàna fanambadiana tsy ara-dalàna rehetra anisa zany ny fampirafesana tompo tsy vitany hoe tokantrano maso fotsiny zany ohatra hoe mpivady miaraka nefa tsy ara-dalàna tsy ara-dalàna ara-baiboly tsy ara-dalàna keo eo ara-panjakana sy ny ohatran'izay fa ndao jerevantsika mahakasikasika an'izay ary ao amin'ny Genesis 2:4 na manadinao no andao fototra iengatsika ary Genesis 2:4 ary noho izany ny lehilahy dia andaona rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny dia ho nofo iray ihany ireo io zany no fototra dia tena apetraka tsy miova io tompoko dia ny hoe mialohan'ny kambanana dia mila mandao ny ray sy ny reny aman-dreny ray aman-dreny dia le fandaosana ny ray aman-dreny amin'ny heviny anankitelo amin'ny endriny anankitelo koa le hoe mandao ny ray aman-dreny io zany tsy hoe mandao dia hoe lasy zay dada sy neny fa tokantrano sisisy fa ohatran'izao le izy fandaosana ny ray aman-dreny ara-nofo voalohany indrindra ny fanambadiana dia fandaosana ny ray aman-dreny ara-nofo zay niteraka anao dia miala ao amin'ny ray aman-dreny amin'izay zany ianao iny zany araka ny kolotsaina iny zay misy ny aty amintsika zany zao dia vodiondry no aseho an'izay fandaosana ny ray aman-dreny ara-nofo hoe tonga any amin'le ray aman-drenyle zazavavy dia mangataka sisisa dia izy tompo dia ho angatany zanakay mba ho vadiny sisisa ka ekenareo ve sisisa dia mamaly ekenay zay zany iny fa ny amin'ny firenena hafa izy ohatra tsy dia misy an'izay mety tsy misy an'izay fa zao misy koa ray aman-dreny zay ilaozana zay moa zany le voalazany hoe mandao fa ray aman-dreny ihany koa zay manana fahefana amin'ny resaka fanambadiana ary raha tsy manaiky io ray aman-dreny io dia tsy azo ekenao mpivady lay olona dia tsy na zany fa ny fanjakana ray aman-dreny ara-panjakana ary raha tsika mahita zany raha manamalala fa rehefa tsy ekena eo amin'ny fanjakana fa mpivady le olona dika zay tsy ara-dalàna io sady zay naizanaiza zany firenena lehanao zany dia ny fanambadiana ara-dalàna dia ny fanambadiana eken'ny fanjakana sady zay dia io zany le antsointsika hoe mariage civil ozy izy tsika fisoratam-panambadiana zany izy dia amintsika moa zany dia hoe fisoratam-panambadiana le izy dia ohatroatra zay manaiky ny fanjakana fa tena mpivady lay lehilahy sy le vehivavy manaiky ny fanjakana fa
misy ihany koa ny ray aman-dreny fahatelo izay manana fahefana ny amin'ny resaka fanambadiana dia tsy na fa ny fiangonana ray aman-dreny ara-panahy. Dia izay ny mahatonga ny mariazy ho entina any am-piangonana e. Fa maninona no entina any am-piangonana ny mariazy? Satria ny fiangonana dia manana fahefana amin'ny resaka fanambadiana. Ny ray aman-dreny ara-panahy dia mila manaiky ihany koa fa tena mpivady ara-dalàna ireo olona ireo. Fa raha tsy izay tompo dia tsy mila hoentina any am-piangonana ny mariazy e. Fa rehefa hivady tonga dia any an-tokantrano any fitaina any vita. Fa sarotiny mihitsy zany hoe tsy maintsy miditra am-piangonana mariazy nay. Fa maninona no tsy maintsy miditra am-piangonana hoentina any am-piangonana? Satria io le ray aman-dreny, io le hoe mandao ny rainy sy ny reniny. Anisan'ny ray aman-dreny ny fiangonana. Dia rehefa vita izay fandaozana ny ray aman-dreny telo izay, izay vao mikambana amin'ilay vady, izay vao mpivady ara-dalàna. Izay zany le Genesis 2:4-7. Vao niraisan'ny ray ny ara-nofo, ny ara-panjakana ary ny ara-panahy. Fiangonana. Dia izao ary miresatsika zany zao le hoe concubinage na hoe fanambadiana tsy ara-dalàna zany amin'ny endriny maro samihafa zany izy io. Ahoana indray ny endrika izany hoe fanambadiana tsy ara-dalàna izany? Ary inona no voalazan'ny tenin'Andriamanitra izay hoe ny Baiboly sy ny fanambadiana? Ndao hijery tranga voalohantsika Genesis 4:4-7. Genesis 4:4-7. Zao ny vaky ny teny: ary Lameka nampirafy roa, ny anaran'ny anankiray Ada ary ny anaran'ny anankiray Zila. Inona zavatra voalaza eto? Nampirafy Lameka. Nampirafy. Vato roa zany, vato roa. Taranaka kaina io Ary rehefa mijerytsika manomboka ny 170 dia miresaka izy ny amin'ny taranaka Kaina. Ary Kaina dia nahalala ny vadiny dia nanananaka raha vehivavy ka niteraka ny Enoka. Enoka no zanaky Kaina voalohany. Sady zay? Dia avy eo mitohy. Taranaka fahadimy miala avy eo amin'ny Kaina misy any Lameka. Tsy haiko hoe zafinina zany Lameka. Taranaka fahadimy miala avy eo amin'ny Kaina misy any Lameka. Fa rehefa tonga amin'ny Lameka, inona no natao? Nampirafy izy. Nampirafy izy. Na Kaina zany tsy nampirafy. Fa Lameka tompoko nampirafy naka vato roa. Fa iza fahavitaiza zany? Andriamanitra ka namorona vato roa an'i Adama hoe angalako taolana anankiray ianao dia amboarina vady anankiray, Eva. Dia ao angalana taolana anankiray faharoa indray anamboarana vehivavy iray indray tsy haiko indray izy. Tsisy an'izany ao amin'ny Baiboly e. Dikan'izay tompo dia mazava io tsy avy amin'Andriamanitra ary tsy fanambadiana ara-Baiboly sy tsy ekeny Baiboly ny fampirafisana. Indray matsika zany mahita hoe kao anaona ny ary amin'ny firenena ohatran'izao afaka manambady maro. Sady zay misy an'izany hoe amin'ny firenena Riananina afaka manambady maro sisisy eken'ny fanjakana ny fanambadiana maro. Zahay tompo ilay ray aman-dreny telo e. Tsy afa-misaraka ilay ray aman-dreny telo e. Ray aman-dreny ara-nofo, ny ray aman-dreny ara-panjakana, dia misy ilay ray aman-dreny fahatelo dia tsy na fa ny fiangonana. Ka na manaiky aza ilay ray aman-dreny faharoa fa afaka manambady maro ekeny araka ny lalàna ao amin'ilay firenena, fa misy an'ity ray aman-dreny fahatelo ity dia tsy na fa ny fiangonana izay mifototra amin'ny Baiboly tsy manaiky an'izany. Dia tsy ekeny Baiboly io na dia ekeny fanjakana azy. Mafisina tsara. Na dia ekeny fanjakana azy ny fampirafisana, ny Baiboly tompo tsy manaiky an'izany ny Baiboly. Voalaza io zany. Dia mampiheritreritra ilay izy fa mety
Misy fantaniana maro koa mety isy eo amintsika avy amin'izany fa ndao tsy maninona ndao aka ohatra avy hatrany namana dinoa. Genesis toko 4:12. Genesis toko 4:12. Andininy faharoa sy ny fahatelo. Izao ny voalaza amin'ny andininy faharoa sy fahatelo. Ah. Ary hoy Sarai tamin'ny Abrahama, indro efa tsy nanome zanaka Jehova, masina ianao mivadia amin'ny mpanompo vaviko, angamba azo zaza aminy aho, dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Sarai. Ary rehefa nonina 10 taona teo amin'ny tany Kanana Abrahama, dia nalain'ny Sarai vadiny Abrahama ahakary Egyptianina mpanompo vaviny, ka nomeny any Abrahama vadiny mba ho vadiany. Iza zao sisika ka nahoana ry Abrahama nanambady roa e. Izy efa manana ny Sarai vadiny dia mbola nanambady aho. Voalaza eto tompoko, iza no nanome niagara ho vadiny Abrahama? Sarai. Sarany e. Mazava be ny voalaza Baiboly. Ao amin'ny andininy faharoa dia efa miteny izy mivadia amin'ny mpanompo vaviko izy izy, angamba azo zaza aminy ianao. Dia nekeny izy ao izy Ny Abrahama. ny tenin'izy. Ny tenin'ny Sarai. Tsy tenin'Andriamanitra mihitsy nga Andriamanitra ny teny tamin'ny Abrahama hoe Abrahama, mety zany fa ao mivadianao amin'ny Agara. Ny Sara no ny teny. Dia nekeny Abrahama izy ny tenin'ny Sarai. Satsy dia amin'ny andininy fahatelo izy dia vao maika miditra lalana mihitsy hoe dia nalain'ny Sarai. Jereo tsara namana dinao vienana amin'ilay Genesis toko faharoa tsika. Rehefa namonina ny Eva Andriamanitra dia voalaza amin'ilay Genesis toko faharoa, mahafinaritra be ny izy. Dia raha mijery eo amin'ny andininy faharoa amby roapolo ndao mba vakiana kely satria io mihitsy zavatra nataon'ny Sarai e. Naka ny toeran'Andriamanitra izy. Genesis toko faharoa andininy faharoa amby roapolo. Zao vaka ny teny. Ary ny taola-tehezana izay nalain'i Jehova Andriamanitra tamin'ny lehilahy dia nataon'ny vehivavy ka nentiny tany amin'ny lehilahy. Rehefa vita Eva dia nentin'Andriamanitra nakany amin'ny Adama. Nentiny. Dinona nataon'ny Sarai izy izy. Nalainy koa i Agara dia nentiny. Zay nalainy Agara dia nentiny tany amin'ny Abrahama. Nomeny any Abrahama hoe io vadio. Tandrina tsara. Naka ny toeran'Andriamanitra zany ny Sarai ny tena marina. Za tsy miteraka. Ay, ny vahaolana. Ito, ty vehivavy ty, omeko ho vadinao. Andriamanitra nefa no manome vady ho an'ny olombelona. Tany am-piandohana, hatrany voalohany. Andriamanitra no manome vady sahaza ho an'ny olombelona. Ary Sara tompo dia nomen'Andriamanitra vady sahaza ho an'ny Abrahama izy. Satsy na dia tsy miteraka azy dia sahaza ho an'ny Abrahama Sara. Fa tsy hoe noho ny antony tompoko dia mbola mila vady hafa. Fa ty efa izy ty fa ohatrany tsy sahaza ty noho zao antony zao. Dia ndao andeha tady hafa indray. Tsy ariavana malala. Eo zany tsika dia efa mahafantatra tsara fa profo io tsy nakasitrahan'Andriamanitra ny namana dimy. Tsy nakasitrahan'Andriamanitra io zavatra nataon'ny Sara io. Na dia nekeny izy. Nekeny Abrahama azy. Io koa zany moa lehilahy zany rehefa tratra ny fandresendahatra an'ilay vehivavy dia tonga dia manaiky zay milefitra. Ianareo tena ekenao zany tsy mampaninona anao hoe zany. Mety nisy fifampiresahana izy vady mety hoe diaona ianao anie ny tena vadiko e. Dia ianao no tiako fa tsy izy anie mpanompo fa ianao no tena vadiko. Dia nandrisy lahatra teo Sara hoe ka zany tsy miteraka tsika ohatran'izao sisisa tsy maninona e. Ao fa kanefa ina zavatra niseho tateoria. Nifototra anie ilay zavatra e. Nifototra ilay zavatra. Olana be ho an'ilay tokantrano. Olana ho an'ny tokantrano. Anaty fonoteny kely pasteur. Amin'izao fotoana izao tena miharihary mihitsy ny voka-dratsiny eo amin'ny atsy Moyen-Orient manaraka vaovao tsika. Ilay zanaky Abrahama tamin'ilay vehivavy maromaro zany zao mifandramatra, mifamono, miteraka olana. Taranaky Isaka sy taranaky Ismaela. Io zany zao io
vokany ny hatram'izao miara-miaritra azy tsika am'izao hatram'izao iana re mahafinaritra izy ty fa ndao toy izatsika le fandalinana fa mandeha fotoanatsika ndao tsika ijery amaky fototra anankiray volazan'ny jesosy ndray izy ty Matthieu toko fa 7:7 Matthieu toko fa 7:7 dia vakitsika ny 14 ka hatramin'ny 19. Matthieu toko fa 7:7 ny 14 hatramin'ny 19. Ary izy namalaka nanao hoe tsy mbola novakinareo va ny teny fa zay nary azy tamin'ny voalohany dia nary azy ho lahy sy vavy ka dia nanao hoe ary noho izany ny lehilahy dia andao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny ary dia ho nofo ray ihany izy roa ka dia tsy roa intsony izy fa nofo ray ihany koa amin'izany izay nampiraisin'Andriamanitra dia aoka tsy hampisarain'olona. Mazava be Jesosy no teny eo naveriny Jesosy napatsa iviny Jesosy lay fototra tany amin'ny Genesis napatsa iviny Jesosy nga tsy efa novakinareo izy zay ny teny Jesosy nga tsy efa novakinareo ny teny zay voalaza fa Andriamanitra rehefa nahary ny olona ary Andriamanitra rehefa namorona ny fanambadiana lahy sy vavy izy no namorona ny azy ray avy lahy ray vavy ray de ano zany ny lehilahy sy sisa navelany indray le Genesis 2:4 fa zao toy izany izy amin'ny 9 ka de tsy roa intsony izy fa nofo ray ihany izy roa ka de noho izany zay nampiraisin'Andriamanitra aoka tsy ampisarahan'olona le anankironina no nampiraisin'Andriamanitra de aoka tsy ampisara aoka tsisy olona hanampy azy zay zany zao ny tranga tamin'ny Abrahama lasa niampy any Agarana izy sady zay de iarahantsika mahita ny zavatra an'izao tsy ara-dalàna zany raha fitiantsika satria resaka concubinage zany ty lohateny ty fanambadiana tsy ara-dalàna sisa amin'ny endriny maro samihafa tsy ara-dalàna ny fanambadian'ny Abrahama sy i Agara tsy ara-dalàna io ny tsy ara-dalàna ny fanambadian'ny Abrahama sy Sara ara-dalàna fa ny fanambadian'ny Abrahama sy Agara tsy ara-dalàna ary io ny tsy nahakasitran'Andriamanitra de misy vokany foana ny zavatra rehetrarehetra sady zay ndao tsika hijery tranga anankiray ary faharoa indray ao amin'ny Jaona toko 4 no misy azy mahafinaritra ny Baiboly fa tena misy tranga voalaza zavatra iainantsika ankehitriny Jaona toko 4 dia ny 19 ka hatramin'ny 20. Jaona toko 4 ny 19 hatramin'ny 20. Hoy Jesosy taminy andeha ary antsoa ivadinao ka mankanesa aty raha vehivavy namalaka nanao taminy hoe tsy manambady aho hoy Jesosy taminy marina ihany zay nilazainao hoe tsy manambady aho fa efa nanambady indimy ianao sady tsy vadinao le toeranao ankehitriny marina zany voalazanao zany mazava be eto io zany tena tranga tena mazava tsara mihitsy ilay vehivavy Samaritana nifandraisaka tamin'i Jesosy de hoy Jesosy taminy mandana atsoy vadinao izy mandana atsoy vadinao de makanisa aty hoeto aty izy mandana atsoy vadinao namaly le vehivavy tsy manambady aho izy miteny hoe tsy manambady io fantatry Jesosy de ahoana izy Jesosy efa nanambady 5 ianao izy marina ihany izy zany voalazanao izany jereo marina ihany izy ny voalazanao hoe tsy manambady ianao aike zany tena ay marina le nyteneny hoe tsy manambady izy fa inona ny tena zavatra anseho taminy de izy Jesosy nanambady 5 ianao efa niaraka tamina lehilahy anaky 5 ianao zany na tsy haiko hoe efa 5 nanambady efa nanambady 5 ianao izy ary lay hitoeranao ankehitriny le vadinao izy le vadinao zay toeranao ankehitriny le lehilahy zay toeranao ankehitriny am'izao ankehitriny zao zany izy miaraka amina lehilahy miara-mitoetra amina lehilahy miara-mitoetra satria zay mihitsy voalazanao lay hitoeranao ankehitriny tsy vadinao tsy ara-dalàna zany zay ary zay na tonga azy ny teny na sanamaly an Jesosy zany hoe Jesosy tsy manambady na dia miara-mitoetra amina lehilahy izy ankehitriny
Ary talohan'io efa nanambady indimy izy. Ataotsika anaty ino ty firangososona le hoe nanambady fa le izy raha ny tena marina tsy ara-dalàna. Ka na de niaraka tamina olona azy izy efa miara-mipetraka sisisa dia amin'ny Jesosy tsy manambady izy. Ary zay mahatonga ny Jesosy miteny marina zany. Zay namarana Jesosy an'le tenany marina zany voalasanao zany izy izy marina zany. Satria tsy ara-dalàna. Io zany le concubinage. Ary io zavatra iainantsika io ry havana malala. Lehilahy anankiray manambady miaraka amina vehivavy anankiray miara-mitoetra miara-mipetraka sisa efa mikambana ataontsika hoe efa niteraka mihitsy azy fa tsy ara-dalàna. Tsy najaina sy tsy nitanterahana le dingan'ny Genesis 2:4-4. Le fandaozana ny ray aman-dreny anankitelo. Tsy natao le izy. De efa niteraka nefa. De zay ny iarahantsika mahita. Misaraka indray izy ireo, afaka misaraka izy. Satria zany hoe tsy ara-dalàna. Eo anatrehan'ny fanjakana tsy ara-dalàna. Eo anatrehan'ny fiangonana tsy ara-dalàna. De zavatra misy misaraka indray reto de samy manambady hafa indray. Satria de zay no miaina n'ity vehivavy ity, zay no miainany. Zay natonga ny Jesosy ny teny efa indimana ianao nanambady tamin'ny voalohany nisaraka. Niaraka tamin'le faharoa misaraka indray. Niaraka tamin'ny fahafato efa indimy ianao nanambady izy. Ary tsy vatonao daholo izy anankidimy, tsy vatonao. Ary le fahaenina zay toeranao ankehitriny mbola tsy vatonao koa. Satria mbola tsy ara-dalàna koa io. Tena mahafinaritra Baiboly fa mazava ao Baiboly ny resaka zany hoe fanambadiana tsy ara-dalàna izany. Zay zavatra iainantsika ankehitriny zany. Ianaré, ndao faraparanantsika le afatra namanatinao hoe inona mba afatra nomen'ny ten'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Solomona, mpanjaka Solomona, hotsika hoe mpanjaka nanana fahendrena lehibe indrindra teto amin'izao tontolo izao. Tsy nisy mpanjaka endry no Solomona teto amin'izao tontolo izao. Kanefa inona nataon'ny Solomona? Firy ny vadiny? 10. Ane vadiny. Misy moa zany le antsoina hoe vady be. De misy hoe vady tsindrano izy voalazana azy fa tsisy hoe samy hafa io fa vady reo. Sady zay 10 ny vadiny Samson. Solomona azafady Solomona. 10. De inona mba tenin'ilay mpanjaka zay nanana fahendrena indrindra teto ambonin'ny tany. Ao mpitoteny 2:2 no andeo vakitsika. Toteny 2:2 hoy izao anankapo, aoka mba izahako toetra amin'ny hafaliana ianao ka de mifalia amin'ny fahitana ny fahafanaretana. Kanjo indro zava-poana koa izany. Zay ny teniny. Efa tateorina izy nanoratra an'io. Ty boky mpitoteny ty. Efa niaina fiainana tao anatin'izany fanambadiana sy ny sisa zany. De hozizy izy hoe hoy izao anakapo izy. Aoka mba izahako toetra amin'ny hafaliana ianao ka dia mifalia amin'ny fahitana fahafinaretana. Satsy mifalia amin'ny fahitana fahafinaretana. Kanjo. Inona izy? Indro zava-poana koa izany. Indro zava-poana izany. Zay ny teny farany. Ary raha mamaky tsika amin'ny boky mpitoteny dia miverina, tena matetika miverina ny teny hoe zava-poana. Zao rehetra. Ny harena izy anisan'ny mpanjaka nanan-karena indrindra koa Solomona. Zava-poana zany izy. Ny fahafinaretana, zava-poana sisa. Tsapany, aika tsapany tamin'ny farany fa tsy nety le zavatra natao. Tsy nety. Ary tsy nakasitrahan'Andriamanitra izy. Ndao mamaky toko sy andininy iray tsika amaranantsika azy. Inona no ny antony zany rehetrarehetra zany hoe tsy ankasitrahan'ny Baiboly anie ny resaka concubinage, ny fananana vady tsy ara-dalàna, ny fananana vady maro
tsy akasitrahan'ny baiboly zany fampirafesana. Inona ny tena antony? Efisiana no milaza azy. Efisiana 5:7-7. Efesiana 5:7-7. Fa ny lahy no lohan'ny vavy, dia tahaka ny Kristy koa no lohan'ny fiangonana, ary izy no mpamonjy ny tena. Laozy izy ny lohan'ny vavy, resaka fanambadiana io. Lahy ny lohan'ny vavy, ary le vavy lazaina eo tsy hoe vavy be da be, hoe lahy lohan'ny vavy anankitelo, na hoe lahy ny lohan'ny vavy anankidimy, fa lahy ny lohan'ny vavy anankiray. Satria nahoana? Nahoana toy? Tahaka ny Kristy lohan'ny fiangonana. Zay kely izy aike zany fanambadiana dia tandindona ny Kristy sy ny fiangonana. Kristy mampiseho ny lehilahy, fiangonana mampiseho ny vehivavy. Dia raha ihany io tompoko, ary ara-dalàna ny fikambanan'ireo. Ara-dalàna. Sady zay? Dia zay zany tena fototra ry havana malalo. Aza mety ho rehiberebena isika hoe ka nahoana raha nisy an'izao baiboly, fa na Davida aza hoe nahoana raha Davida anie nanambady maro ihany koa fa tsy nakasitran'Andriamanitra anie zany e. Hitantsika ohatra hoe Batseba, ny fomba nanambadin'ny Davida amin'ny Batseba tsy nakasitran'Andriamanitra sisy zany rehetrarehetra zany. Fa Andriamanitra tsy miova tompoko. Ka rehefa nametraka izy nanorina ny fanambadiana voalohany, tsy miova izany fototra izany, tsy miova izany. Tsy hoe efa andron'ny fanavaozana sy efa fotoanan'ny moderna tsika ka dia azo ovana ilay fanambadiana miendriny araka ny toetrandro. Tsy araka ny toetrandro ilay fanambadiana, fa ara-baiboly ny fanambadiana. Ary ny fanambadiana Adamaseva no modely ho an'ny fanambadiana rehetra. Zay zany ny tena fototra lesina manatena. Tena satry foana mbola hitrandraka an'ireo toko sy andininy izay feno ohatra azo angalana lesona manapetra ny fotoanantsika. Ka dia andao ary hoentina mavaka indray aloha ny zana-doa-hevitra mikasika ny tokantrano maso na ny concubinage izay ny rahantsika androany paster. Andeha hiaraka hifampitsika ary. Andriamanitro, ianao no nanorina ny fanambadiana. Mazava ny fototra nanorenanao ny fanambadiana. Ankehitriny anefa dia hita fa efa miova ary efa miala amin'izany fototra izany ny fanambadiana ankehitriny. Ampio izay tompo mba hiverina eo aminao. Ampio izay mba hiverina eo amin'ilay fototra izay nanorenanao ny fanambadiana. Satria zavatra no hamasininao izany fanambadiana izany, zava-masina izany. Dia aoka ho tsapanay ny fahamasina izany fanambadiana izany, fa tsy handeha araka ny fafinaretana sy ny fihetsepo fotsiny ny zahay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ankasitrahana ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika, mbola mampananteny izay fa itoy ity loha-hevitra ity mbola andalina lalina kokoa mikasika n'izany fanambadiana. Ankasitrahan'ny baiboly izany sika miaraka amin'ny pasteur André Baratina Fanera. Mankasitraka andreo namana teknisianina dia mankasitraka anao mpijery antsaina ihany koa mandrapijery ho amin'ny manaraka indray tokoa.